dia mbola mamerina ny fiarabana tratry ny asaramanitra ary mamerina koa ny firarintsoa ho an'ny rehetra tsy akanavana, ireo havana, tapaka sy namana rehetra. Ary tsaroko manokana eto ireo namako eto amin'ny Facebook, zay namana tena namana fa tsy namanamana. Pralamenala ianareo tokiko, za tokonareo. Samotain'Andriamanitra sika rehetra ka ho tsimbininy sy ho tantaniny amin'ity taona vaovao ity, ka ho tratrany ny taona ho avy indray. Eo amin'ny lafin'ny firenena kosa dia mirary taona zina. Zina moa ny hevitry ny zina araky ny efa nazavain'ny Rala Fidèle dia eo amin'ny resaka, raha amin'ny teny hoe taona zina dia any amin'ny resaka sakafo, zany hoe ho feno tsy afiafy zany fa mba hanana ny ampy. Zay mbola lavitra dia lavitra tokoa zany raha ny zava-misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Fa ny tena irariana dia ho taona zina fahafahana ny taona 2024. Io no voalohany indrindra, satria raha tsy misy le fahafahana dia tsy afaka anao na inona isika. Ka ny rariana zany dia ho feno fahafahana tokoa ty taona vaovao ity, satria zavatra roa, zay ny araky ny tenin'ny Ho Chi Minh, zavatra roa, ny zavatra sarobidy indrindra eo amin'ny firenena dia ny fahafahana sy ny fahaleovan-tena. Ka ny rariana dia ny fiverenan'ny fahafahana tanteraka eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy ho tena repoblika marina, fa tsy tany didin'olo tokana, zany hoe dictature, jadona zany, jadona, dictature sans nom, zany hoe jadona sadasada miafina zay hitatsika amin'izao zava-misy iainantsika ankehitriny izao. Ka ho tena repoblika demokratika marina, zany hoe manaja ny safidin'ny vahoaka maro anisa, zany hoe repoblika entim-bahoaka, zany repoblika demokratika zany dia ny vahoaka no masy mandidy, ny safidin'ny vahoaka maro anisa no mitondra sy mitantana amin'ny firenena. Ka anjarantsika sy adidy masina ho antsika ny fiarovana ny safiditsika tamin'ny fifidianana farany teo zany. Zany no ery ananatsika ary antoky ny fahafahantsika ka amasy mandidy atsika marina eto amin'ny tanintsika, araky ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana zany dia ny vahoaka no masy mandidy, ary ny vahoaka maro anisa amin'ny alalan'ny fifidianana ara-dalàna, tsy misy alatra no anendrentsika ireo olona hitatanatsika, hitatana ny firenentsika, hitatana ny kominitsika.
ka tsy ekena ny saritsarym-pifidianana zay feno tsy kombakomba maloto sy fandikan-dalàna nataon'ny seni zay ananana pirofo mazava fomba ampandanina tsy andrariny ireo kandidam-panjakana loranjy. Efa 15 taona izao nanomboka tamin'ny 2010 no nisy tonako laklosy zay le ataonareo hoe lanceur d'alerte zay aloha ny mba toerana raisiko eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena satria raha malala ny sakatsakana ary ny manjoa ireo mpiray-tanindrazana tsy afaka maneho hevitra fa vao miteny de fa gejaina samborina ampiororona mba anakatona ny vavany ikombona anakombona ny vavany tsy sa itsikera ary tsy sa ilaza ny marina ka lasa tany tsy afaka maneho ny tena zava-misy marina zany ny tanitsika ary zany no fomba ampanjakana ny tsirariny zay fanitsakitsahana tanteraka ny zon'olombelona ny zo fototra maha olombelona akoatran'ny safidy zo ifidy malalaka dia ny fanehoan-kevitra de ny fanehoan-kevitra malalaka ka antenaina am'izao taona vaovao 2020 izao de mba ialantsika malagasy am'izay fitazanana fotsiny ny tsirariny zay efa mibaribary sy voapirofo izay ohatra iray zay averimeriko matetika dia ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2010 reny dia misy rakim-peo sary video zany manapirofo mibaribary tsy azo raisina ary tsy azo ivalozana fa famadihana tanin-drazana tsotro zao ny zava-nitranga tamin'ireny. Tamin'izany moa no nanaovan'ny tompoklahy Didier Ratsiraka nilazany ny vantana nanaovan'ny nijorono vavolombelona fa baiko avy any amin'ny Frantsay iny fanonganam-panjakana iny nangatahany angavian'ny Frantsay aho izy anampy aningara joelona anonganana aningara valomanana zany dia pirofo tsy misy mihoatra an'ireny nefa tsika tsy nisy nietsika fa dia andralamo mibasy anazy ny hery tamin'izany satria ohatran'ny mpanjana tany niverina nandroba amin'ny Madagasikara indray
ny zavatra nitranga tamin'ireny noho ny herisetra miaramila dia nilefitra ny vahoaka ka tokony tsy anaiky zavatra ohatr'ireny intsony isika raha te hiverina sy amerina izay tena fahafahany izay satria reny zavatra ireny no atao hoe trahison famadihana tanindrazana farany ambony indrindra zany fiarahana tsikombakomba amin'ny vahiny intelligence avec l'ennemi indrindra moa fa vahiny mpanjanaka atsika tanitsika mbola mpidonireo reo ilzepars reo ka zany dia tokony olona manao an'izany dia tokony hiarany sazy farany zay mafy indrindra raha sazy maramily zany dia tonga dia fanamelohana ho fatiny mitovy aminy fa lizy moa zany didiny besandry tamin'ireny dia ohatrany zary ny tazana fotsiny ihany isika ka izay no ananarako hoe aoka izay ny fitazanana fotsiny zavatra tsirariny satria manokatra varavarana midanadana ho an'ny tsirariny rehetra rehefa tsy mandray andraikitra isika sy mijoro manohitra fa tazapotsiny ka reny zavatra nitranga tamin'ny 7 reny reny fanonganam-panjakana tsy hisy tolom-bahoaka zany reny saritsary ro fotsiny reny natao fitohatra fiakarana natao fitaovana le vahoaka fa ny tena tao ambadiky reny zava-nitranga tamin'ny 7 reny dia fanonganam-panjakana tsotro zao ary famadihana tanindrazana eloka crime tsy azo amarinina naoviana zany hoe indéfendable zany hoe nanao inona ny olona nanao an'ireny dia tsy ho voamariny naoviana ka hitazomany an'izay zavatra tsirariny tsy azo arovan'izay dia izay no anaovana herisetra miaramila mieriseta pitsarana ary ny herisetra mpifidianana zay mbola tapitra mitohy am'izao andro 5:24 izao satria tsy maintsy arovana zay zavatra tsy azo arovana zay ny olona nanao marina tsy mila hoe olona nanao tolom-bahoaka tena hoe anafitra tanindrazana zany tsy mila manao herisetra ny miaro an'le tolona mandeha ho azy ny tolona nandeha amin'ny zavatra marina zany tsy mila hoe mamoritra vahoaka ianao vao maharo an'izay toa zavatra nataonao zay fa matoa mbola mitohy ny zavatra tsy rariny sy tsy ara-dalàna ohatr'izao dia no zay izy tsy rariny ary tsy ho marina mandrakizay zay eo ny tantara samy mbola hitsarantsika tsirairay avy fa mahatonga an'izay zany ny herisetra mpifidianana sesilany zay nitohy tsy nitsahatra dia mba hamonona ny safidim-bahoaka tsy hiverenany ny fahefana eo amin'ny vahoaka zay le fibodona fahefana zay satria zavatra tsy andrariny nazahoana azy zavatra tsy rariny ary famadihana tanindrazana dia tsy maintsy amin'ny zavatra herisetra foana ny hitazomana azy fa tsy afaka avela isafidy malalaka tsy homena fahefana ny vahoaka anomeany fahefana izay olona tiany hitondra ny taniny hitondra ny commune hitondra ny faritra misy azy ka tsy manaiky
ny mpamadika tanindrazana isika. Ohatra mitohaka amin'ny tenda ireny video voalazako teo ireny. Ka maro ny zavatra tsy rariny vokatry ny fitazanantsika fotsiny tamin'ireny taorinan'ireny 2024 reny. Voalohany indrindra aloha de ny tantanan'ny Rajoelina ny tetezamita. Zavatra tsy rariny zany. Ianao ane izy nanakirotana nandrava nampiady, tsy izy mitsy no ampiavana sy hoe amitrana ary andravina ny korotana zay nataony. Tompokila professeur Zafy Albert moa de efa nanohitra tanteraka, tsy nanaiky ny hoe fanendrena azy hitantana ny tetezamita tamin'izany. Fa ireny de mbola baiko avy any amin'ny frantsay, resaka le feuille de route frantsay nampiarina nampitantana azy iny tetezamita iny zay. Fa zay le tetika ny ametrahana an'io mpamadika pion kolabo ny filaza azy miaraka amin'ny mpanjanatany ahafahany manohy ny asa maloto ny fanjanahantany eto Madagasikara. Dia ny famonoana ny fahafaha malagasy izany. Ka tsy miteniteny foana miteny an'izany satria araky ny tokony ho izy zany, zay ny teneniko hoe ny feuille de route ny nahatonga an'izy nitantana an'io, satria raha ny tokony ho izy tsy zay ny ao amin'ny lalam-panorenana malagasy. Ka voalany izy zany hoe izy nitantana ny inona moa ny lany amin'izany, fa zavatra efa nanao amboletra izy zany hitantana ny tetezamita. De zavatra nataony voalohany indrindra dia fa nanangana ny seni aloha. Io le fitaovana tsy malagasy mihitsy io, tsy nisy an'izany seni zany teto Madagasikara firy taona ny sesy, 80 taona ny sesy. Raha tsy io nanaiky napiditra an'io, satria le endrika vaovao amin'ny fanjanahantany, fomba tetika fiadin'ny frantsay ametrahana an'ireo olona ny nametrahany an'io seni io eran'ireo tany zay nozanahany rehetra, firenenany zanahany rehetra, hoe nahazo fahaleovatena. Fa fahaleovatena anarany fotsiny, fa izy rareo ihany no mandidy sy manapaka hoe iza no hipetraka sy hitantana ireo zanatanin'ireo. Ohatra iray mivaingana amin'izay miantsika eto Madagasikara. Voalany izy zany de natsanga ny seni. Vita zay zavatra tsy rariny ray zay, dia novainy ny lalam-panorenana amin'ny fotoanany tetezamita. Zany tetezamita zany hoe zavatra fotoana, zavatra tokony mandalo fotsiny zany. Tsy ao amin'izany mihitsy no anaovana lalam-panorenana hoe hitondrana ny firenena. Raha tsy tetezamita de fotoana fohy, tokony ho 5 embolana farafabetsany iverenana mifidy ananganana fitondrana ara-dalàna. Zay vao manova an'izany lalam-panorenana zany, fa tsy hoe mandritry ny tetezamita ianao no nanao an'izany. Tia moa tetezamitatra satria zatra 5 volana lasa 5 taona mandà ray manontolo. Ka nataony nosoloany ny lalam-panorenana na voiziny zany. De mazava ho azy fa zavatra lalam-panorenana amin'ny pointure miaraka amin'ny fitenenana nataony ibodonany fahefana amapolo taonany aorinany le 14 io. De mazava zao 15 taona ty aorina izy mbola io eo ihany. Lalam-panorenana zavatra tsy tiana indrindra tamin'ireny dia ny fanovany ny devise na ny hoe tarigetra ny fanjakana malagasy na ny repoblika malagasy. Fahafahana
tanindrazana fandrosoana zay no tarigetra-pirenena tarigetra ny repoblika nandritry ny repoblika rehetra teo aloha fa nitsoahany ny fafany le resaka fahafahana novainy hoe fitiavana ka asakasakareo na iombokevitra amiko nareo na tsy fa tsy raha izao aloha tsisy fitiavana tanindrazana zany zao tsisy fitiavana amin'ny vahoaka malagasy zany raha zao zava-misy iainantsika ankehitriny izao satria raha nampanantenaina hoe fahafahana satria nienjena hoe nanao jadona ny mpitondra teo alohany de tsy zao mihitsy ny fahafahana ary tsy zao mihitsy ny hoe fandrosoana nampanantenaina ka io nefa tsy indrina efa imbetsaka mihitsy hoe zavatra misy antony nanalana n'iny fahafahana iny ny fahafahana tsy isitsony ny fitiavana nampanantenaina zero tsy misy ka tokony eritreritry sika menakavy satria efa voimbetsaky tsika izay resaka tamin'ny 2010 zany le resaka référendum de efa mazava ho azy efa nataony ny CENI nampandany an'iny 2013 3 resy ny candidat tamin'ny fiodinana voalohany lasa mpandresy deuxième tour mbola tsy nisy an'izany teto ambony tany ny lozika mpifidianana ny olona mandresy tarika premier tour no mandresy deuxième tour raha tsy any amintsika tsisy an'izany tamin'izany CENI io nefa nanao ny nataony 2018 de reny nitsetsefany doublon tapitrisany reny 2 millions jery tsy jery fotsiny sika 2023 reny izy tratra fa efa nanomboka 2014 nefa nanana nasa zo-pirenena frantsay de mbola reny nanao amboletry reny de nekeniny CENI nekeniny asiasiva de mbola nitazapotsiny reny sika menakavy de io izy mbola manao an'ny laloany hatram'izao 5 izao de io fifidianana be ny tanàna zay naembo ny heritaona de izao valim-pifidianana giazany zareo zao nampidirany ordonnance efa enin'alina angalarana ny toerana be ny tanàna manerana an'ireo renivohim-paritany enina anisan'izany ny eto Antananarivo zay nampidirany farambetsaka indrindra nampidirany 3 alina ordonnance 3 alina zany olona miforoporonina fotsiny anaran'olona miforoporonina fotsiny tsy manandreny tsy fantatro hoe avy aiza ka zavatra tsy rariny zany zavatra ohatr'izany zao misy proof mazava hitatsika mitohoka mitenda ny azo tsapahitanana nefa jerentsika fotsiny ka antenaina fa tsy andefitra tsy lefitra manana ny rariny itsony isika fa iaro ny tena safiditsika satria nga ny tena marina teto Antananarivo renivohitra de naresy ny candidat Tojo Ravalomanana na de teo ara ny alatra rehetrarehetra natao nefa zao mbola rirariran zareo zao ny valim-pifidianana hatram'izao itedavana irika ampandanina reny olona mirediredy efa hita fa efa mizaozao manjakazaka hoe ho tompon'ny tanàna sy tompon'ny fahefana hatrany amboalohany reny de efa zavatra tokony tsy jerena fotsiny ny zavatra ohatr'ireny ka raha sanatriavoko mbola hitazapotsiny isika dia namamame lalana azy indray zany anoy ny tsy rariny mandritry ny 15 taona manaraka ary
tsiro ny voamasoko rozy izy ny fitenenana fa ho vain'ndray io lalam-panorenan'io arak'izay ilaivany azy mifanaraka am'izao toetrandro ao satria efa tsy izy tsony io efa tratra daholo zay zavatra ataony rehetra amin'ny fampiarana an'io zavatra tsirara lalam-panorenana tsirarin'io ka ho vainy ny lalam-panorenana dia zay vao tena ho faty tsikelikely eto isika malagasy ka antsika ny safidy ny fahafahana sa ny ho faty la liberté ou la mort safidy tsy misy zavatra tsy manatsafidy sika fa tsy maintsy amin'ny fahafahana na ino kidona na ino kiatra satria tsy azo ekena no anaovana ny tsirary nohatro hoe eto amin'ny tany sy ny firenentsika fa nitsakitsahana tanteraka ny lalam-panorenana fa nitsakitsahana ny zon'olombelona ka mirary fahasahina zay le firariana fahafahana satria ny fahafahana dia fahasahina ny fijoroana na iny kidona na iny kiatra na hiatra hatramin'ny aina ara rehefa olona nindry sy hamono anao amin'ny tsirariny dia azonao ny mijoro adiditsika malagasy adidy masina indrindra ny mijoro manohitra izao fitondrana manitsakitsaka ny zotsika izao ka vavaka sy mangataka amin'Andriamanitra sy ny razana isika mba ho tojo tanteraka amin'ny tena safiditsika ary iaro zany safiditsika zany mba ho antoko zay antoko ny fahafahantsika marina dia hijoro hatramin'ny farany isika toy nyreo efa nataon'ireo razantsika manohy n'ireo tolona efa nataon'ireo razantsika ho fiarovana izay fahafahantsika izay tsy ho antsika ankehitriny ihany ny edinany zany fa ho an'ireo taranakitsika ho avy ohatry ny edin'ireo ray aman-drenitsika ny fahafahana zay ny ainatsika ary zao potipotehana sy tsakitsahana zao dia anjarantsika no manohy izany ka dia mahay reza daholo tompoky lahy sy tompoky vavy masina ny tanindrazana no fitenenana ary mahay reza daholo mandram-peona daholo indray ny resaka momba ny resaka toe-karena dia zavatra secondaire zany resaka ty fahafahany ty aloha no voto atony resaka raha tsisy fahafahantsika tsy afaka androso zany tsy afaka anao autoroute zany tsika tsy afaka anao resaka blablabla fotsiny io autoroute ataonao nefa ny lalana rehetrarehetra raha mbola lalapotaka mandivitr'olona ny rehetrarehetra manodidina rehetra zany ve dia zavatra tokony ety resaka elektricité tsisy nefa teleferika no atsanganao zavatra mandeha elektrika rano tsy misy lalana moa efa lazainao raha teo fa hoe tsy azo hanina nefa ny lalana no mampifandray ny mpiray firenena ny lalana no ifamovoizan'ireo vokatra zany hoe lalandrany toe-karena ka ino asintsika resaka manokana fa raha bila amin'io resaka hoe toe-karena io aloha dia tonga dia negatif tsy negatif akory fa miiba any ambanin'ny zero zany izy tena nrery ihany ny mahita fa mandroso Madagasikara na hoe tsy maintsy mandroso zany tsy maintsy mandroso zany dia efa misy heviny zany satria na ianao mandroso na tsy mandroso tsisy an'izany tsy maintsy mandroso zany efa misy olanao zany matoa tsy maintsy mandroso ka dia mandram-peona indray tompoky lahy sy tompoky vavy iverenana manokana
fohifohy zay resaka teo karen'izay tsy hoela mandra-pio no veloma daolo indray dia miraro soa indrindra am'izao taona vaovao izao